Shalom, shalom. Rehetra dia vakitsika ny Korintianina faharoa toko voalohany andriny fahatelo. Korintianina faharoa toko voalohany andriny fahatelo. Isaorana ny Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Ray ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampionona rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Faraky ny haben'ny fijalian'i Kristy miantra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Amen. Saten'Andriamanitra izay no anisan'ny kasihan'ny tompo manokana ahafahako mizara aminao sy mampahery anao izay mety hoe anatin'ny fahoriana lalina amin'izao fotoana izao. Maro be tsika no midona-pahoriana ao anatin'ny fahakifiana, ao anatin'ny fahadisom-panantenana, ao anatina fahasahiranana mivoaka ao anatin'izay fahoriana izay. Mety tsy mahalala an'izay ny olona manodidina antsika, mety tsy mahafantatra an'izay ny fianakaviantsika, ny namantsika, satria miezaka tsika ao anatin'ny zavatra mafy lalovantsika mba hitraka ary mba hampiseho ihany koa hoe tafavoaka ao anatin'izay sedra anankiray izay. Kanefa maro be tsika no anaty famoizam-po lalina. Izay indrindra na tonga ny tompo hikasika manokana mba hizara izay zavatra mahagaga rehetra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako, nanomboka tamin'ny taona 2021 Desambra 2021 izay nakan'i Jesosy ny vadiko dia any aminy, ary ataoko hoe nanaovan'ny tompo lalana mahagaga indray tamin'ny fiainanay dimianaka tao aorianan'izay fotoana izay. Ao anatin'ny chaîne YouTube Kristianina V dia ampanetretena indrindrindrindra ary ampitiavana io zarako aminao izay lazaiko teo hoe lalana nitondran'i Jesosy ny zavatra marobe nanokafan'i Jesosy ny masoko, mety hoe ny fahalemeko sy ny erreur-ko rehetrarehetra ihany koa tao anatin'izay fotoana rehetra ny arahako amin'i Jesosy ary tao anatin'izay preuve manokana izay. Dia tena faly afaka hoe hizara aminao, hampahery anao manoloana an'izay. Maro be tsika ny namoy olon-tiana tao anatin'ireny episodina Covid-19 samy hafa ireny. Maro be ihany koa ny aretina amin'izao fotoana izao, ny cancer, ireo karazana aretina, karazana accident isan-karazany izay mety hoe hamoizana olon-tiana anatina fotoana tampoka na mety hoe ao anatin'ny fiomanana ihany koa. Kanefa nazanat izany dia sarotra ary mafy hatrany ny mandalo fahoriana. Mety hiteny ianao hoe ny olona rehetra mandalo fahoriana dia tafavoaka, fa zaho manokana tao anatin'ny fandalovako fahoriana dia tsaroko tena nandalo fahasahiranana ary tena ampitiavana no tiako hizarana sy hampaherezana indray izay mety hoe mitovy amiko ho an'izay mety hoe tafavoaka moramora moa dia Rain'i Jesosy. Ary ny zavatra mety hampiavaka antsika koa anatin'ny fizarana dia fizarana araka ny tenin'Andriamanitra. Maro be ireo ataoko hoe fanampiana, karazana processus de deuil, karazana endrikana psychologie isan-karazany ahafahana mandresy ny fahoriana ary tsy manameloka velively an'ireny fa samy manana ny lalana hitondrany azy, ny tsirairay samy manana ny safidiny. Fa zaho manokana raha kristianina ianao, raha tia an'i Jesosy ianao, raha tia hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia fampiononana sy fampaherezana araka ny tenin'Andriamanitra no arosoko anao ary tena hoe izay zavatra ny ainako ary tena tsapako ny fahombiazana tamin'ny fiainako no zaraiko anao. Dia averiko farany chaîne YouTube Kristianina V nefa no ahitanao ny fizarana fijoroana vavolombelona, ary ao anatin'io chaîne ihany koa ianao dia ahita karazana toriteny maro be izay efa namoazan'i Jesosy ny mpanompony tamin'ny fahavelony. Dia manonona sady ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy ary raha toa ka manana havana ianao, manana namana ianao mety hoe ao anatin'izay trango izay, dia aza misalasala azy manoro an'io chaîne YouTube io. Dia mirary soa, tahian-Jesosy daholo.